Raha tompoko lasy tompoko vavy dia mbola ankafaliana trano no andoronatsika ny vaovao mahakasika ny toetry ny andro indray ary amin'ity fiandohan'ny herinandro ity. Ao anatin'izay 3 andro manaraka izay ary dia miverina tsikelikely amin'ny ankapobeny ny oram-baratra ho an'ny faritra maromaro saika manerana ny nosy ny talata zany ho an'ny aty amin'ny afovoantany no tena miverina aloha manomboka ny talata izay oram-baratra izay misy ihany koa ny tandrifon-drahona na dia atao hoe somary maimaina ary aty amin'ny manodidina ny afovoany atsinanana sy avaratra atsinanan'ny nosy iny antony izay moa zany dia ny fandalovan'ity rindrin-drahona izay hitantsika tatsimon'ny lakandranon'ny Mozambika aty no andrafitra ny toetry ny andro ao anatin'ny izay 3 andro manaraka izay. Hojerentsika amin'ny antsipirina avy hatrany ny toetry ny andro ho an'ny rapitso maraina aloha zany dia mandraondraona aty amin'iny Analamanga, Itasy, Bongolava, Betsiboka ka taty amin'ny morotsiraky ny faritra Boeny iny ary mety arahana tandrifon-drahona kely izany. Misy moa zany ny tandrifon-drahona ny vao-maraina aty amin'ny morotsiraky ny faritra Sofia ka taty amin'ny faritra Boeny iny hatrany toraka izany ihany koa mandrahona mety arahana tandrifon-drahona morotsiraky ny faritra Atsimatsinanana ankoatr'izay dia ifandimby ny rahona sy ny masoandro. Ny tolakandro kosa indray mahakasika izay toetry ny andro izay ihany dia misy ny oram-baratra araka izany amin'iny avaratra andrefana ny nosy manontolo iny ny andrefan'ny nosy manontolo ka taty atsimon'ny nosy aty amin'ny faritra Hotomatsatra, Amoromania sy Orombe iny dia tratran'izay avokoa. Ny takariva kosa no misy tandrifon-drahona raha ho an'ny Analamanga ny ilan'ny atsinanany vakina karatra iny maimaina hatrany aloha raha ny aloatra mangora ny faritra atsinanana Analanjoropo sy Sava iny dia andrahona amin'ny ankapobeny. Raha ny vinavina ho an'ny maripana kosa indray ary dia manodidina ny 520 ka hatramin'ny 920 ny ambony indrindra dia amin'ny faritra afovoantany. Ny morotsiraka atsinanana kosa dia 20 ka hatramin'ny 130 ratoka 30 ka hatramin'ny 330 ny morotsiraka rehefa ny nosy ny mafana indrindra dia 330 degré celsius mifanakaikikaiky eo ny faritra Betsiboka, Melaky ary ny faritra Boeny. Toy ny toetry ny andro ihany raha ho an'ny talata kosa indray dia manerana ny nosy amin'ny ankapobeny ny orana tandrifon-drahona izay mety arangotroka. Misy tandrifon-drahona kely ihany koa na izany ary aty amin'ny aloatra aty amin'ny Mangoro ny faritra Atsinanana sy Analanjofo ary ny faritra Sava. Mahakasika ny maripana dia manodidina ny 420 ka hatramin'ny 820 ny afovoantany, 420 ka hatramin'ny 620 ny morotsiraka atsinanana, 620 ka hatramin'ny 330 ny morotsiraka rehefa ny nosy ny mafana indrindra aloha dia mbola ny faritra Melaky hatramin'ny 330 degré celsius toraka izany ihany koa Antsiohia 330 degré celsius. Amaranana ny toetry ny andro ho an'ny alarobia dia manerana ny nosy ny orana tandrifon-drahona mety arangotroka orana tandrifon-drahona miserana izany raha ho an'ny faritra aloatra mangoro sy atsinanana ary Analanjoropo sy ny tabatra atsimon'ny faritra Sava. Mahakasika ny vinavina ho an'ny maripana kosa indray ary dia 420 ka hatramin'ny 920 hatrany aloha ny aty amin'ny afovoantany ny ambony indrindra 420 ka hatramin'ny 920 eo ny morotsiraka atsinanana ny nosy 920 ka hatramin'ny 30 ny morotsiraka rehefa ny nosy ny mafana indrindra dia mahajanga indray 30 degré celsius. Dia makasitraka anao indray nanaraka izay hatramin'ny farany amazonao hatrany amin'ny manaraka indray ary veloma tompoko.